cité. Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fandarana le 20h15 eto amin'ny fahitalavitra 24. Zorakotondrina no miaraka aminao amin'ity androany ity. Toy ny mahazatra dia manao ny fandarana Andriamatoa Lazara Zaferson, flou national ny antoko RCR Tantsay ihany koa miarabanao indray tonga soa atao anatin'ny fandarana Lazara Zaferson. Miarabanao Zorakotondrina, miaraba ny vahoaka malagasy manaraka ty fandarana ity amin'izao takarivo zao dia misaotra petsaka anareo ato amin'ny M24 raha mifandraisana dia miarabantsika rehetra ny rina mba hitondra hevitra hampandrosoana ny firenena andresaka ifanaovantsika atondroany miaraba tompoko. Elaela izay tsy mifakahitan'izay laza inona no vaovao manahoana nareo any aloatra mangoro any? Alohan'ny hamaleko fanontaniana angamba zao dia tsara ihany ny isaorana an'ireo namana mitondra fanotsiana, mitondra fanakianana, hanatsarana ny mety fanehoan-kevitra eto amin'ity télé ty satria firenena moa ny resaka, tsy misy olona afaka hiambo hoe mahay ny zavatra rehetra. Isaorana tompoko amin'ny fanotsiana ho anareo izay mitondra sosikevitra ny hanatsarana ny hevitra tahaka izao. Ny vaovao mitovy daholo ny vaovao manerana Madagasikara amin'ny ankapobeny: insécurité, tsy fahampitsakafo, tsy fandriampahalemana, lalana ratsy, ninonninona zavatra mitranga era Madagasikara dia saika mitovy daholo satria tafaka latsaka anatin'ny tena atao hoe fahoriana boaka malagasy efa tonga amin'le stade azo ilazana hoe failed state na état défaillant i Madagasikara amin'izao fotoan'izao, zany hoe firenena tsy misy fanjakana raha izay no ilazana azy. Averiko ny vocabulaire nampiany filoham-pirenena ankehitriny tamin'izy latsaka hoe mbola misy fanjakana ve eto, mbola misy fanjakana ve eto amin'izao tsiro tapatapaka zao, mbola misy fanjakana ve eto, dia tsika rehetra mamaly ilay izy fa ny filoham-pirenena efa nametraka izay fanontaniana izay dia aleo averina any aminazy ilay fanontaniana amintsika androany. Ya, mialohan'ny tena iresantsika afaka averina ho an'ireo mpanaraka antsika ve laza ny tena hoe foto-kevitra ijoroan'ny antoko RCR? Ny ahafantaran'olona ny RCR na zoa efa fantatra ny be sy ny maro ihany zany. Iny kosa aloha dia tena nizingizina ny RCR anazy le fanovandravitra. Le fanovandravitra sy le changement du système dia RCR no nivoy an'izany hoe crise systémique ny misy eto Madagasikara. Ny programme ao anatiny mety hitovy tahaka le calendrier scolaire araka ny entin'ny zoko be James Franklin Kotomanina dia hoe marina zany ka be dia be nefa nieritreritra ny calendrier scolaire programme hitovizana tahaka ny hoe za viara mieritreritra namboatra tetezana dia za kosa ny afaka hiteny hoe za rery ny eritreritra namboatra tetezana. Ny olona rehetra samy mana programme daholo fa le fanovandravitra indray le changement na système mihitsiny ny fomba hitondrany RCR anazy le hoe miainga amin'ny rafim-piarahamonina makao amin'ny rafitra politika makany amin'ny rafitra toe-karena zay dia ny RCR no nahita an'izay vahaolana izao hoe ndao ovaina le système ray amanontolo ary profonjany zavatra resantsika rehefa avy eo ny fomba entin'ny RCR maneho hevitra dia saika le rafitra foana ny domina fa tsy mijanona amin'io rafitra io tsika raha te ho tafavoaka amin'izao fahoriana mahazo antsika reheto zao. Ya, izany tena hoe resaka nafanafana mialohan'ny fankalazana ny enam-biroapolona teo laza ny resaka nationalité, ny resaka code de la nationalité. Zao moa tsika vao tafaresaka manaona sy manahoana ny fahitany ny antoko RCR iny resaka nationalité iny. Apetraka aminao le fanontaniana izy nanoratra le code. Firenena malagasy mahalala fa misy any code zany tao anatin'ny enimpolo taona. Dia firenena malagasy mahafantatra fa taizy io code io nosoratana dia izy nandany io code io. Dia tsika variana miady hevitra amin'ny zavatra hafa fa le lalàna angeo sy avy any amintsika. Teto aniany isan'izany hoe samborina satria nitondra trondro folklore avy any amin'ny province mba atao voandalana ty Antananarivo. Izy nanoratra an'izany lalàna zany. Efa nresako taminao teto ny datin'ny 29 mars. Dia teto ny isan'izany hoe nakavania maitso le olona tany amin'ny faritra Savaina dia ny samborina izy anazy le vania fa mba tsisy vola dia tsy maintsy mivarotra maitso tahaka ny anao manao vary maitso, tahaka ny anao manao zavatra hoe amidy mialoha noho ny amin'ny tsy fisim-bola fa samborina satria lalàna tsy avy amin'ilay vahoaka no hitondrana azy ka mijery le code de nationalité tsika dia zaraiko loha le faneho-kevitra RCR. Voalohany zany le code raha nalalana io ve ny malagasy rehetra mana nationalité hafa dia hoe sahaka nationalité ve izy raha miteny hoe overy ny mahagasy ianao. Zay no mampiavaka ny RCR. Io code io mihitsy ny tsisy nandona
tsisy ny teny hoe diso kôdy io fa samy mise conforme amin'ny kôdy io a manampaizana rehetra eto Madagasikara. Izay anatin'ny eritreritra de mametraka fanontaniana fa manina moa ny kôditsika no tsy nampahafantarina atsika de tsika tsy nanao azy akory. Raha nalala mihitsy reo olo vazaha rehetra gasy rehetra mipetraka any an-davy hoe foana mahagasy anazy de tsy niditra tam'zany hoe naka nationalité zany izy. Dikan'izay tsy niarahana tamin'le kôdy satria raha mipetraka fotsiny ny fanontaniana ataoko fanontaniana adaladala izy a mananjanaka nandova ny ray aman-dreniko a efa maty ny ray aman-dreniko malagasy a any arina any a mba mitady intérêt kely andefa nyjanako any ivelany a de mivezivezy eo a de mba hanamora fivezivezeko a manao négociation am'le firenena mba afako mivezivezy manaraka fianaran-janako any ivelany ho arinao zany nationalité ka roatra ka naka nationalité a raha mba mety hoe nianatra tany Angleterre ohatra de hitany Angleterre fa misy intérêt alaina ity amiko de mba nomena nationalité za raha ohatra ka ampianatra amin'ny université de Birmingham ohatra de am'izay fotoan'zay ve diso raha mohatra ka mampianatra ny Angleterre ka hofoananao ny nationalité malagasy ana ho alanao zany lovako tamin'ny ray aman-dreniko raha misy tany 10 hectares eo nomeny ray aman-dreniko ana le kôdy ny fanontaniana mila petraka aloha iny a mijanonany iny dikan'izay a io rafitra io tsy avy eto amintsika zay mahatonga anay mandona rafitra teny ndray raha misy olona samy teny fefa nandona an'le kôdy atramitsika am'teny zao ny RCR no mandona an'le rafitra isaka maneho hevitra fa roa manarak'izay ny ACC no meny olona tsiny indrindrandrindra ny filohan'ny ACC tam'zany andro zany marina fa nanao adisona daholo angeza nitondra teo e meny olona tsiny za zao de anisany namea tsiny filohan'ny ACC hatram'izay a fa tsy androaniko fa par rapport am'le code de nationalité hoe satria nahazo latsaka filo rajoelina tam'zany andro zany fa maninona ny natao ka tsy misy critère neo a mamaritra hoe mahazo milatsaka ny olona maha nationalité sy tsy mahazo milatsaka nationalité hafa ndresahana eto izahay tsy nisy visite médicale tamin'ny latsaka filoam-pirenena na marary zany a de tafiditra ihany misy jamba ozy a tao anatin'ny candidat président de la république nisy avy nararisaina tao anatin'lay candidat président de la république zany hoe ny ACC a tsy mahafantatra kosa hoe mararisaina ianao e ny any ampy jury a tsy mahalala mihitsy rehefa anao examen na baka de ny critère mipetraka hoe reto ny ilaina raha nala baka ianao dikan'izay a taratasy ny tsarainy ACC mahazo milatsaka rehefa mafiana le taratasy fa le taratasy notakina no tsy ampy zay le rafitra de manaonao foana ny ACC satria le rafitra no hitsarany an'le olona ka le rafitra napetrakytsika tsy mitaky an'zany hoe mba mila olo-kendry mitondra firenena mila enquête de moralité mitondra firenena ka rehefa tsy takina zany anatin'ny rafitra mahazo milatsaka ane zany nanolo adala azy eto Madagasikara e zay koa faharoa tsisy idiran'ny ACC l izy a raha itentsika hoe Andriamatoa za Eric Rakotoson ny tompona andraikitra am'zany izay tsy mitsara amy tanila rehefa manao politika tsy misy tokony ankahalana olona zany fa hoe io ny rafitra nafahana mametraka le candidat de miditra eo a zay tafitraka rehefa tenenina hoe zay manam-bola de mahazo miditra de nampamony olona reo a tafiditra ihany eo zay le rafitra fa telo manarak'izay a ny antony fijeriny RCR ty a ny antony natonga anazy naka nationalité any eto a de tsy miaro Andriamatoa Rajoelina indray fa mijery le rafitra ihany a ny antony mahatonga azy maka le nationalité a de fantatra ny coup d'état natao tamin'ny 2009 mba tsy afahanazy mitsara any amin'ny cour pénal international zany de maka nationalité ana firenena anankiray izy zay manana veto any amin'ny Nations Unies de am'izay fotoan'izay izy a mialokaloka am'le nationalité mba tsy afahana mitsara anazy satria efa tsy afaka latsaka izy de mazava be a fa tsy afaka hipetraka fotsiny izy ka raha nanenjika azy ny fitondrana rajonary mampianina de azony torina satria nivadika tamin'ny raha teo ny fitondrana rajonary mampianina de azony torina izy tany amin'ny cour pénal international no izany niaro teny izy fa ny manahirana de zao le olona niaraka taminazy nanonga-panjakana tamin'ny 2009 no mamely anazy am'le resaka nationalité nefa raha tsy naka le nationalité izy de nienjena tany amin'ny cour pénal international dia manaraka daholo le 5 no sazin'ny SADC sy ny Union africaine personnalité 5 miara mamaky an'izay tsika tamin'ny andro ny ASAT haute autorité de la transition misy olona 5 teto voasazy dikan'izay raha tsy naka nationalité zany Andriamatoa Andrinina Rajoelina de reto 5 reto miara mibata entana makany aminazy mitsofoka any amin'ny dossier ny cour pénal international ny dossier n'le 5 nisy teto zany a noho izany a reo olona reo zany a raha ohatra ka reo no miatakena Andriamatoa Rajoelina
de ingratitude no ilazana azy fa raha ny lay voongana indray no miatakena Andriamatora Rajoelina Andriamatora Valimahana zany de mitombona le fanakenana satria Andriamatora Valimahana no naongana de avy eo Andriamatora Rajoelina ny alokaloko tam'le nationalité satria tsy afaka nilatsaka izy a de tsy maintsy miaro tena izy iarovany tena eo anivony sehatra iraisam-pirenena zany hoe mbola misy tanana ambony lavitra no malagasy ao anatin'ny communauté internationale na metraka anazy hoe makato ary ianao de anaporofona amitsika malagasy zany fa le feuille de route zany tsy avy amitsika satria teo zany nametraka hoe tsy afaka milatsaka reto olona reto de misy tambiny zany tany ambadika tany azo antoka zany fa misy tambiny a nomena Andriamatora Rajoelina azo antoka zany fa misy tambiny nomena Andriamatora Valimanana azo antoka zany fa misy tambiny a nomena andre candidat ny esorina tsy ho candidat izy zany no mitondra eto malagasy ve zay no andinitsika hoe mbola tsy hitady rafitra ao atsika ihany tsika fa efatra tonga am'le code de nationalité zany tsika io le code eo amiteny pay lalàna io na mafy takin'iny eo de io lalàna misy zany efa azo lazaina hoe vao vetaveta le fiandrianam-pirenena zany a satria raha le lalàna ny vakina rehefa mbola tsy hanova le rafitra tsika ary zay no tenenako filoha Rajoelina rehefa tsy hanova rafitra tsika de ohatran'izao no mahazo anareo ao anaty fitondrana zay ny tsy idiran'ny RCR eo satria efa nametraka zay hoe ny fitondrana ve ny mahalasa dala sa ny adala no mora mahazo fitondrana satria zay mitsofoka eo a de lalaovin'lay olona nametraka an'le rafitra de rehefa tiana ho atakena ilay olona de atao zay amelezana azy ka misy lalàna be deaibe any tsy fantatritsika ray fotsiny code de nationalité eo fa rehefa tiana ho ampidirana le ponja zany ny olona anankiray de avoaka le lalàna misy an'ity ato hoe samy mandika an'io lalàna io daholo ny olona rehetra ao anatin'ny fitondrana nisy olona teto a député a manompa olona etsy sy eroa fa tsy sans gendarme rekitiana fa nisy mpitsara teto nanarana ny teniny tsy mety natao gendarme ry sy ny polisy de lazaina fa nanompa gendarme sy polisy de tonga de mailaka ny conseil supérieur de la magistrature ny amin'ny fitsarana ny hoan'iny ty andreto mpitsara iny ty conseil supérieur de magistrat nanafoana mahampitsara le olona zavatra nisy teto zany a nisy mpitsara teto a mamiteny amin'ny arabe a de nanao délit de fuite a sakana zandary a de nilefa tsy afaka atao mahampitsara anazy izy fa nisy mpitsara nitonona hoe tsy mety nataonareo polisy zandary a de niapohen'ny mpitondra de misy olona zany hoe ampiasana lalàna de misy olona tsy ampiasana lalàna fa maninona ary io lalàna io zany no azo ampiasaina am karazan'olona ohatr'zao fa tsy azo ampiasaina amreto karazan'olona reto de mitodika avoaka malagasy a ianao ny ampiasana an'le lalàna fa misy olona tsy azo ampiarana lalàna io mihitsy eto Madagasikara satria izy ireo ny raitsy kombakomba nanao an'le lalàna ho amin'ny tombotsoany mbola tsy tonga saina ve tsika hoe rafitra zany problème zany a ka mila averina ny fananganana atao any Madagasikara fa ho ampedivin'olona eto any atsika zay nametraka Andriamatora Rajoelina zany ny mahalala fa maka nationalité vahiny izy tam'zany andro zany efa fanta zany ny fotoana hoe raha mivadika aminay ty a de avoakanay ty nationalité ty tonga zany ny fotoana moany an'lizy zao de miazakazaka tsika rehetra manameloko an'le fitondrana nefa efa fantatritsika fa tapitra ny mamy hitany am'le fitondrana de esoriny eo de maka olona vaovao indray izy fa fanta izy mahay le système de ho apetrany eo le olona vaovao de roboka avoaka malagasy hoe aa ity ndray zany no messi ty ndray lo amy providentiel fiteny anazy a de ndao ndray ty nytohanana nefa tsy mikitika fanovany rafitra efa natao teto daholo zany a ka raha fijeriny RCR zany a de hoe misy lalàna io a anjarany tafika maka fanapa-kevitra raha mbola misy tafika koa eto satria nareo tafika ireo aza de misy maka nationalité be de be nampitsara misy maka nationalité fa tsisy nampiasany code io fa i code io zany efa miambina eo mazava aloha zany fa vitatreo Andriamatoandro Nirina Rajoelina sao kosa la zany am'lay hoe fanaovana lalàna mihitsy no remise en question hoe lasa fanangana tanana fotsiny any amin'ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-doholona rehefa misy lalàna laniny eto amitsika ka zay ngeny tsy mampele rafitra le député ane tsy mahay le lalàna olanina kory aza nefa mpanao lalàna mpanao lalàna izy fa tsy mafantatra an'io lalàna io izy ianao ve de mieritreritra fa mahay loi de finance tokoa ny député loi de finance tsika nefa be deaibe zavatra tsy mandeha amin'ny tokony izy dikan'izay maty io rafitra io nanao ino tsika nanao ino tsika de tsy maintsy manova rafitra tsika ka
ny fomba fantanina lalàna eto Madagasikara de tokony mandeha graduation mandeha tsikelikely hoe misy lalàna laninao a anivon'ny commune miatra eny iny misy lalàna laninao a anivon'ny région de miatra eny iny de misy lalàna laninao ho anivon'ny parlement national zany hoe misy parlement communal la conseil communal fitsika anazy de misy parlement régional tokony ho atsangana de rehefa mikitika fiandrianam-pirenena sy firaisakinam-pirenena zay vao miakatra ty amin'ny parlement national fa raha ny lalàna any faritany any tsy miatra ty Antananarivo lalàna ty Antananarivo tsy miatra ny amin'ny faritra tsy azo ampiarina mihitsy aza li satria samy manana fomba fiainan'le olona tahaka ny hoe kolotsaina samy hafa de mila manangana rafitra vaovao tsika ka raha itentsika hoe ndao a hoaina ny fitsarana nefa ianao a tsy afaka manitsaka kolotsaina ohatra any amin'ny misy kolotsaina be deaibe ka na ataonao tahaka ninona azy na mpitsarana vita fianarana tahaka ninona azy io fa manoloana n'lay rafitra kultoraly mipetraka any amin'ny faritra fa nga ianao afaka mividy tany raha vehivavy afaka manana tany anga ianao mandova raha ny amin'ny faritra atsimo atsinanana ohatra misy magistrany avy any amin'ny faritra atsimo atsinanana na vita borina ny tanina izy fa rehefa tonga eo izy de laviny ray aman-dreny hoe satria nao vehivavy a de tsy azonao atao mandova izy ary zany no tokony apetraka aizany lalàna tokony hoajaina lalàna fanambadiana ohatra eto Madagasikara nge misy faritra manaiky ny polygamie de terenao atin'ny loi droit de la famille ny monogamie de nefa ry zareo manaiky manambady telo efatra ny any amin'ny faritra sasany de am'izay fotoan'zay raha tianao enjena le olona de lazaina fa jangajanga izy nefa raha ohatra ka le fiarahamonina manaiky azy le ray aman-dreny a mandray vodiondro mihitsiny any am'le faritra hoe hiditra vady fahatelo ny zanany de manaiky izy hiditra vady faefatra ny zanany de manaiky izy tsy aleo ve iverenana dinina le lalàna de manana lalàna hoe ty degré ty azonareo tsaraina any amin'ny faritra misy anareo fa rehefa ohatran'io lisy a de le international am'zay mahazo tombo ka rehefa tian'ny international aongany ianao satria izy nanao an'le lalàna de miongany ianao zany de hitatsika mahazo amin'ny Florajoel io a ohatranao nge natao tamin'ny fanongahana président Ratsiraka de ohatry ihany koa natao tamin'ny fanongahana président Marc Ravalomanana de tonga tsika zany zao a manongana indray ny rehetrarehetra an'Andriamatoa Andry Nirina Rajoel de miteny ny sasany hoe ity efa tsy mety tsony izy anakoroa eto na tsy mety tsony ianina zay mihitsy nataotsika tamin'ny président Ratsiraka de hoe mila mitady olona fotsiny tsika manam-bola fa tsy manatsafidy tsika fa tsy maintsy mialy eo le olona ny esorona fa ny système eo ihany de niala tokoa ry président Ratsiraka pira lavitra noho ny teo aloha nandimby azy ohatrzay koa tamin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana andao esorona efa tena tsy mety tsony eo a mila mitady olona fotsiny tsika rehefa manam-bola mana popularité de mety ka tsy zany ny atao hoe mitondra firenena ny atao hoe mitondra firenena de mametraka rafitra de nizaniza mipetraka eo na manam-bola izy na tsy manam-bola de le rafitra no mibaiko anazy amin'ny teny Jiry Rawlins président Ghana efa maty moa izy io a ny teny izy hoe ametraka rafitra zay fa zay natavoaka ny Ghana ka nasanatria aza devoly kristianina moa izy nasanatria aza devoly izy no tafakatra eo am'le trône eo am'le pouvoir de mba farafaratsiny a ity ny lalàna fihezana le devoly ka ny antsika eto moa zany a manatena inona eto tsika na olona manam-pahaizana sy manam-pahendrena tahaka n'inona tonga ambon'io rafitra io a de tsy maintsy mikisaka mivoaka ny lalana io ka raha mbola manatena zay malagasy hoe volana efahana mandresy lahatra volana efahana manentana ny vahoaka fa tsy ho taitra voaka malagasy fa mbola mety avoaka malagasy zao atao akory izay citoyen responsable izay olo-pirenena mandray andraikitra olona andraikitra ao anatin'ny RCR de manentana foana hoe raiso ny andraikitra ao hovidin'olona tsy ho tafavoaketitsika fa amerina ny erreur rehetra hatram'izay tsika tahaka n'le oam-pitenenany anankiray hoe ny atao hoe adala de zay olona tsy mahalala ny toerana ny angiany sy ny toerana atongavany zany hoe ny olona tsy mahalala hoe avy aiza izy ka andeha ho aiza zay ny atao hoe adala raha makany antsena ianao zany a dia iny olona iny ny atao hoe adala hoe avy aiza iny de andeha ho aiza fa mandeha fotsiny any iny raha mbola ty hipetraka am'izay toerana zay mivoaka malagasy hoe itsika ty sy mahafantatra hoe niala teto de mba maka expérience am'izay hoe tsy neto tsony le lalana hoe ndao anoana olona mila manova rafitra tsika na anao iny tsika ary zay a izingizin'ny RCR zay tsy anovany ninona eto zany no fanovantsika olona fa ny olona avy ato ihany no bataitsika makato a de ny erreur ateo ihany no miverina
fa tsy olona anankiray tompoko afaka anova ny Madagasikara, rafitra ny manova firenena, nandalo an'izany daholo ny firenena rehetra ka rehefa tsy mbola anova rafitra aloha tsika de reto mpanoana tamin'ny 2009 reto ihany no manenjika n'Andriamatoandro Nirina Rajoelina satria niaro teny izy tamin'ny coup d'état. Zay ihany zavatra mitranga eo a, tsy hoe miaro Andriamatoandro Nirina Rajoelina efa fahotana mafaty iny zany a, ny hoe maka nationalité ianao ary ny tena nampalahelo tamin'ilay izy de hoe efa fantany fa tsy gasy izy raha le kody fa mbola nilatsaka ihany izy. Zany misy fitaka zany a araka ny tenin'ny mpahalalana teto a hoe azo foanana le contrat zany a satria nisy fitaka hoe olona efa manambady a no namitaka anao indray namorona certificat de célibat hafa izy de nakavady izy a de aveo a fantatrao am'izay hoe ay efa niteraka roapolo tany le rangaty a zay zavatra zay zava-doza. Mpahalalana naka zany ohatra zany a de alaiko fotsiny lay izy hoe voafitaka zany voaka malagasy a mbola te voafitaka ny mandeha hoe voaka malagasy ka ionona am'izay hoe olona anankiray a malaza manambola de mitondra hoe za no anavitra anareo, mbola mino an'izany hoe voaka malagasy, zahay tompoko tsy anavitra anareo, sady nanarako raha teo tsisy mpanavitra sady tsisy avitra fa ny ataonay a de hoe ndao itsika andray andraikitra de hovaitsika le rafitra mba ho an'le taranakitsika farafaratsy rehefa tsy ahitan'le tombontsotsika, hovaitsika le rafitra ahafahana mikadre miambina an'le mpitondra zay hipetraka eo am'le fitondrana fa tsy zahay zao no de anavitra hoe zay ny mpanavitra. Ny tenanay aza mila tsy voavitray, zay raha teo tsy mahay mangalatra, zay raha teo tsy mahay mamono olona, zay raha teo tsy mahay mamitaka na mahay mandainga fa miaina tsotra ohatry ny olombelona rehetrarehetra. Vary telo vilia zany laniko na miliara aza mety isan'andro, telo vilia ihany nombony kibo kina moa ny andaninay andro de angalatra ny vola voaka malagasy efa fomba fiainanay le izy hoe ndao mba hiverina mamalagasy atsika de apetraka le rafitra vaovao a, ndao tsika anova rafitra, hovaitsika ny rafi-pitsarana, hovaitsika ny rafi-panabeazana, hovaitsika rafitra pitatana ny système administratif, hovaitsika daholo ny rafitra rehetrarehetra iverenan'ny sécurité, iverenan'ny trantam-bola malagasy, système monétaire na ny rafitra arabola hovaina daholo a de amin'ny alalan'izay tsika vao mety ahita tombony eto amin'ity firenena ity fa hatreto aloha tsika andevozin'ny olona ao anatin'izao a firenena misy atsika zao. Manoloana izay crise samihafa izay indrindra Lazara Zafiarson raikitra ny fivoriana etseroa am'izao fotoana izao mivory atsy ny andrina io zao ny androany mivory ihany koa ny rodobe mpanohitra aiza ho aiza ny antoko RCR am'izao fotoana izao manoloana izay zava-misy izay. Raha mbola tsy hanova rafitra de ny RCR tsy hiditra na aiza na aiza. Ny antony a fankahalana olona leo atao. Tsy mety amin'ny RCR zany hoe misy karazan'olona ho ankahalana fotsiny a eto am'le firenena. Misy karazan'olona ho ahilika eto am'le firenena. Miteny ianao hoe mivory a ny andrina ohatra, manao fanambarana ary. Tsy maintsy hiditra définition tsika namana zo rakotondrina satria ny olona eto am'ty firenena ity a samy nanana mpanjakany daholo ny faritra rehetrarehetra. Mbola tsy nanao convention reo mpanjaka reo no tonga mpanjanaka de samy amaritra am'izay aty aoriana hoe zay taranaka andrina na zay taranaka zao a na zay taranaka zao de ny afaratsika samby ananatra ny maizy anazy de ady atrano eto tsika fa ao anatin'ny RCR efa novainy hatramin'ny définition satria ny citoyen responsable dia mametraka hoe mitovy ny olombelona rehetra ao anaty fitantanana firenena. Misy fomba fitenenana hoe tany lavitra andrina, ny dikan'izay amin'ny RCR de hoe tany lavitra responsable, izy ray tanànao a tsisy responsable fa raha misy responsable ray eo de mavita amin'ny teny hoe ratsy ny lalana aty aminay de iny ny antsoinay hoe andrina. Zay ny définition-ny RCR. Raha tamin'ny andro taloha tany a rehefa manao kitotono mpanjaka de maka initiative ny andrina manongana manapa-do manongana fitondrana mihitsiny. Matoa zany tsy misy manongana io de tsisy andrina eto satria définition zany andrina zany ho an'ny RCR de hoe olona mandray andraikitra. Ny atao hoe andrina zany a de mijery ny intérêt général. Zay ny tena définition original le izy hoe raha te hipetraka ao andrina ianao fa tsy resaka firazana, izy misy taranaka andrina nge lasa pisoloky
de mbola lazaina fa miendrika fiandrianana ve zany zay no natonga ny andriana taloha na vita nanongana satria tsy ao aminazy tsony le toetsain'andriana le toetsain'andriana de ny hoe mijery ny intérêt général ny atao hoe esprit noble dia mijery ny tombontsoa mibe sy maro ny esprit moyen de mijery ny tombontsoa ny tenany manokana ary ny esprit bas de tsy mahalalana ny tombontsoany aza zay ny définition oentiny RCR zany hoe ny vahoaka malagasy a raha te hipetraka am'le farany ambany izy de tsy mijery izy na ny tombontsoany taranany azy omenao toka fotsiny izy de mandia eo izy fa tsy mitsinjo izy na no avy mitaranany azy de zay zany atao hoe esprit farany ambany ka raha ohatra ka te hijanona am'izay vahoaka malagasy ary eo anyelanelana izy a de mijery ny tombontsoa ho anazy sy ny mandidina anazy fotsiny tsy afaka mitondra firenena zany olona zany fa raha ohatra ka izy hiakatra amin'ny esprit farany ambony dia mijery ny tombontsoa iombona mibe sy maro izy zany hoe misy taranak'andriana lasa andevo satria andevony toka izy andevony rongony izy andevy ihany no filazan'zany raha ohatra ka hoe mandray rongony le olona de andevona zava-mahadomelona izy possible zany a taranaka olona responsable lasa andevo possible koa ny taranaka olona nandevoziny toka ho lasa mandray andraikitra zany hoe tsy miankina amin'ny firazanana tsy miankina amin'ny volokoditra tsy miankina amin'ny fiaviana tsony no amaritany RCR izy fa zay mieritreritra rahasamboleny rehetrarehetra fa miankina amin'ny esprit tondranao ny ka raha te hipetraka ho isan'ny andrina ianao de mandraisa andraikitra fa zay no atao hoe miendrika fiandrianana ka ny olona no manosoka anao eo amin'ny seza fiandrianana de mipetraka ho azy ny mahandrinanao raha ohatra zany any aminareo ka tsisy mandroaka faky mihitsy nareo ray tanàna de nareo mihitsiny nefa mametsaka ny toetsainanareo na ny esprit nareo rehetrarehetra ao an-tanàna hoe izahay reto a de andevo daholo manahirana miteny zany teny zany satria miverimberiny io resaka io a tatoato mipotra ny taranak'andriny e mipotra ny taranaka very e mipotraka ny taranaka very tsara marihana fa nanana mpanjakany daholo manerana Madagasikara na ny tany amin'ny faritra na ny teto andrenivohitra de rehefa misy mipotra de miteny ny sasany hoe fa nga mbola miverina fa mahandrina moa tsika zao tsika tsy afaka hiverina monarchie zany zavatra tsy possible zany tsisy olona anaiky eto hoe taranakirino no apetraka eo zavatra tsy hita tsony zany traçage-na ligne zany hoe ity le taranaka very ka mety ny atao hoe andrina araka famaritanay teo a de olona responsable ka mitadiava na mandraisa andraikitra de maka an'izay toerana zay de omeny olona mijery ny intérêt général le firenena fa zay ny atao hoe miendrika fiandrianana rehefa mijery ny intérêtny manokana izy de iny le niclassena atao avoana tam'izany andro zany reo nefa le nahazo fitondrana de tsy mijery afa-tsy ny tombontsoa manokana izy tam'izany andro zany hoe misy andrina de misy ova de misy andevo de amin'ny fijeriny RCR zay a hoe reo voanireo zany lasa nahazo fanjakana de mijery ny tombontsoa manokana izy fa ny tena mampalahelo de le ty ambany ty zany tsy nieritreritra ny ovateva de hoe fahananao toka izy any ambanivohitra ke ohatra zany rehefa ty angalatra tany ianao de fahananao toka ny ray aman-dreny ampisotroanao toka izy de vidiananao enomby izy de ampisakafoananao izy de tonga ny domaine raha-pisy de mijorivolombelona izy anao ny tany zany hoe le ray aman-dreny zany a andevosina mihitsiny de tsy malala akory no avy ny taranany izy fa misy ray aman-dreny anakiray eo an-tanàna eo mahana toetsaina noble mijery ny tombontsoa imbonana ny intérêt général reny olona reny ny tadiavina ka raha ty hipetraka am'izay toetsaina zay moa mivoaka malagasy manahira aloha zany resaka zany zavatra zany fa zay mieritreritra anao fampiavana-pirenena ka laha petrakatsika eto hoe ry taranaky ty no ambony taranaky ty ambany de tsy ho tafavoaka eto tsika tsy manakana nefa zany fitsangana fikambanana etseroa maneho hevitra fa raha tena misy zany de efa ela ny fanjakana io niongana tahaka ny nahazo andradama faharoa tahaka ny nahazo any mpanjaka talohan'andrianam-ponimerina ke naongany mandray andraikitra zany le olona mijery ny intérêt général ka raha mijery anao fa nationalité vahiny ary ny filoham-pirenena mandray andraikitra ave ny tafika andrina ave zany ny tafika mandray andraikitra ave ny fitsarana andrina ave zany ny fitsarana ka hiteny hoe zay taranak'andrina mandray andraikitra ave a ny androm-panjakana rehetrarehetra veroe daholo efa malala atsika rehetrarehetra fa tsy azo ekena fa manana accès amin'ny information rehetra
ny filoam-pirenena ankehitriny izay miaro ny tombontsoan'ny firenena anana nationalité hafa fantany zany hoe inona ny kody ampiasaina any amin'ny armée fantany zany a hoe ahoana ny accès ao amin'ny banque centrale fantany zany a ahoana ny accès any amin'ny secteur stratégique rehetra dika zay raha miteny la France raha pitso alaivo mibola amin'ny banque centrale fa ilain'ny la France de anatanteraka izy satria izy miaro araky ny lalàna frantsay de hoe rehefa manaka nationalité frantsay ianao a de vonina iaro ny tombotsoan'ny la France manerana n'izao tontolo zao vonina iaro an'io zany atria matoany rajoelona nanaiky an'io izy na iteny reo anarana teny gasy io na anarana inona fa ngamo anarana mitondra inona misy anarana sonongetsy be oririketsy hoe rakota be de be io ka misy anarana sinoa be oririka hoe rabe fenao hoe de tena iteny fa gasy io tsy midika an'inona ny anarana fa ny taratasy manamarina an'ino no anam-porofona fa malagasy ianao araka lalàna manderan-tany na vahiny ka andriamatoandro ny irina rajoelona zany de vonina ny aro ny intérêt la France na izy atoerana misy azy na izy atoerana misy azy de mitodika amin'ny mpitsara mitodika amin'ny aseseza mitodika amin'ny tafika mitodika amin'ny fikambanan'le andrina mitodika amin'ny fikambanany mieritreritra ny tena ntsoa andrina koa mitodika mieritreritra amin'ny fikambanana rehetrarehetra raha misy andrina mariny atao de fa niala teo mpitondra fa ny atao hoe andrina de mijery ny intérêt général définition ny RCR zay a fa tsy définition voatery imbonana amin'ny rehetrarehetra noho izany a ho anao mieritreritra ny andray andraikitra any amin'ny faritra misy ianao a zay ny atao hoe esprit noble de anjarantsika mandika n'iny atao hoe noble amin'ny teny gasy fa tsy hoe anao mamilava io de teny hoe za taranak'andrina de mbola noble ihany ny fiantsonanao a tsy mijery akory ianao na no avy ny taranakao tsy mijery ianao na ny tombontsoanao aza tsy fantatrao akory fa vonono amin'ny toka ny vatanao de mbola azo déclarena ve zany namana zo zany olona zany hoe responsable azo déclarena ve zany hoe mijery ny intérêt général zay fotsiny amaritana azy a ka isorana be deabe na ny fikambanany andrina io na ny toko politika zay mivoretrarehetra any fa tsotra ny NRCR anova ravitra ve sa metraka olona fa rehefa mbola tsy ametraka olona mbola tsy mahita na RCR nareo mbola tsy anova ravitra zafady rehefa anova ravitra de ndao aloha discutena andray iadina hevitra hoe inona ary le ravitra ao apetraka fa misandoka an'io zay kosa aloha de marianay programme ozy a mety hitovy a fa ozy n'olona ana refondation asaivo manazava le refondation ary le olona programme ny azo nazavaina azo alaina tahaka ny RCR koa mety maka nin'olona any amin'ny programme hoe tsara ty programme ty hoe ambana lalana makaty to izy monitely zany hoe ratsy nareo mpandeha moto rehetrarehetra reo afaka miteny an'izany daholo a hoe mila amboarina le lalana hitovizana atsika amin'ny antoko politika rehetra amin'ny programme fa ny idéologie anovana ravitra tsy mbola nisy mivoy an'izany teto koa tsy mbola nisy mivoy an'izany teto ndao anangana rafim-piarahamonina vaovao marindrano manaja ny rariny sy ny hitsiny a fa zay ny filozofia malagasy natonga azy ny teny hoe azany loasa mangina ny jerena fa andriamanitra tampoloha de itsika rehetra eto ambany a marindrano ny filaharan'ny fiarahamonina mampipetraka ny rariny sy ny hitsiny fa iny rariny sy ny hitsiny iny mitondra ny filaminana eo anivon'ny fiarahamonina zay manao adalàna kapohana zay manao mety ampiana amin'ny situation misy ny firenena am'izao fotoana zao fotoana toy ny ahoana ny tsara ametrahana an'izay fanovandravitra zay Lazare Zaferson zao ny mety aminy ny tenenina ninge ny président Rajoelina tamin'ny 2009 monsieur le président naka audience tany zay tamy zany andro zany hoe raha ohatra ka hainao no manova rafitra de mety a izao transition zao satria eo a no mitady ny adhésion rehetrarehetra hoe dao tsika anova rafitra fa rehefa tsy hanao zao tsika efa metraka olona fotsiny de andeha ny fifidianana tsy anova lalàna tsy anova lalam-pandroenana tsy anova rafim-piarahamonina tsy anova rafitra toekarena de miverina eo ihany problème io sao angeny natao tamin'ny président national mampianina de hoe amboarina lalam-pifidianana fotsiny de hoe atao zay ihany fangana novaina le izy fa olana avia zany le fidirana amin'ny transition raha fahitanao azy le transition koa fa voaloto ny anarana nanomboka tamin'ny 2009 nakaty satria tsy transition any anarany reny ny atao hoe transition a de efa nadika ny gasy fitetezana entina miampita tafita vetsika
mbola anaty rano ankehtsika zao tsy nandalo transition zany tsika fa ny anarana no laina de nampiasaina tao anatin'ilay fangalana fanjakana fa ny atao hoe transition de miala ty am'ty lalana ray ty ianao a de mandalo tetezana mihitsy aloha lavalava zay vao tonga amin'ny lalana anankiray ka novainay le anarana hoe andao anangana régime préparatoire tsika fa novaina zareo le pitehiny zareo le anarana transitoire régime transitoire noho ilay gaboraraka natoteo tamin'y tetezamita satria samy nina natao daholo ny rehetrarehetra de zahay mieritreritra hoe fotoana zao anangahany régime préparatoire andinina n'io rafitra io azonay sokafana amin'ny rehetra ny adevitra hoe inona le ravitra ty ny apetraky ny RCR raha misy andrina eto fa novaika définition andrina teto a fa tsy firazanana tsy taranaka tsy fotsy sy mainty a tsy fiaviana fa raha misy mijerina intérêt général leto de tokony manantona ny RCR hoe mariny zany zavatra zany a ahoany anatanterahana an'io a rafitra io ary de azony RCR de tahena io fa tsy vitatsika atao anaty plateau kosa ny hoe ahoana ny anovana an'le ravitra zavatra goavambenge zany namana zorakotondrina zahatra nandanina firy taona zany efa 4 taona nge zao novizana zany hoe ndao nova ravitra fa mivoaka malagasy mo mbola metehitra amin'olona olona anankiray ny antierany nova zavatra fa nga io vitan'olona anankiray zany vo mitsofoka eo fotsiny mpitondra io de manodidina anazy eo mafia ampiasan'io rafitra io de voafatotra ndray mpitondra eritreritra vetsika efa tena tsy nieritreritra tsy mba nahanasaina tsara ny président Rajoelina tany amboalohany nanana izy ka ny président Rajonary mampianina de tena nieritreritra hoe de angalatra fotsiny ve ny akarany teo tsy marina kosa zany nanana eritreritra izy fa rehefa verrouiller le système ianao io le trandraka tany mena volotany no arahana ohabolana malagasy daholo ange zany manaraka volotany ianao tonga ao ka de ozy nolo anareo ane tokony miditra ao anatiny fa ao anatiny nareo na afaka manova tsy anaty théorie zany ka tsy ao anaty théorie mihitsy zany hoe itsofoka ao anaty trano anankiray ianao ny andravatrano ray tsy ho faty eo ianao tsy azo atao zany fa izahay a mitondra rafitra vaovao tsy sifandraitsiny am'le rafitra teo mety hisy lalàna itovy ao anatiny eo fa rafitra vaovao a rafim-piarahamonina rafitra politika rafitra toekarena vaovao no entin'ny RCR efa manomboka resy lahatra am'zany ange voaka malagasy hoanao zay resy lahatra mijery ny intérêt général avy anao zay ny atao hoe esprit noble voizo le hevitra aza manantena hoe lazaraza fiarson no avitan'io raha mbola tsisy mijery intérêt général moeto fa mbola am'le esprit moyen sa mijery ny afen'ny kibony zay mihitsy le fiarahamonina ary raha ohatra moa ka tsisy mbola mijery ny kibony kory aza fa hoe tsy mahatsinjy no avyny tarana tsy mijery ny ninona fa de hoe omen'olona toka de mandia karaha zay ny stady misy atsika de esprit farany ambany le sahako teo ataonao ahoana moa ny anovan'zany ao anatina ray taona na roa taona ka zay mihitsy ary le vaoaka malagasy ka ataonao ahoana izy ny zany mametraka ny toerany hoe zay raha nga tsy mila mitsinjo taranaka zany a zay tsy mila mitsinjo no avy zany fa zy hitanay a rehefa mahita hoanina fotsiny zay de afaka mandinidi de mety aminay tamy taloha zany anao etsofera manaraka tomobile manao spécial jonibotry reny tamy zany andro zany de namanao a eo amy stationnement mpitarika sarety de miadevitra mpitarika sarety rehetra isan'izay hoe betona zay tao ambatondra zaka de isaky ny avy mitarika sarety izy mahazo karama de sotrony tokany azy de samy namindresaka eo zay ny laletsy de toka foana na ohatrinona vola azy na ohatrinona vola azy de mivaliteniny betona hoe fa elanga io zy mieritreritra fa mbola azo tomobile amin'io karamatsika io na mieritreritra fa mbola vita vila amin'io karamatsika io na mieritreritra fa mbola atafita taranaka amin'io karamatsika io ny anazy hitako izy a zay azoko de sotrokotoka karaha zay ny tiany voaka malagasy akatahaka an'izay olona zay zay no atao hoe esprit farany ambany gresy izy fa misy tantara mifanohitra am'izay indray manohitra ianao hoe tsy mety amiko ty za zao ny aingy manœuvre tany amina chantier de construction nanao bâtiment travaux publics tany amin'ny baka teknika fa rehefa hitako hoe tsy atafavoaka anaty fa mila mandeha mianatra de lasa nandeha nianatra ny olona niara-ny asa tamiko zany manœuvre daholo fa ianao afaka manohitra hoe
tsy eto no tokony janona fa mbola afaka miakatra ambombony de lasa nandeha ny asa de ny asa avy eo de mivola azoko tamin'ny karama mientiko na mitana fianarana tany amin'ny université ny fianaratsoa de tany université fianaratsoa ndray za no nitohanan'olona avy any amin'ny université de cornel de tafiditra tany amin'ny banque mondiale de avy eo ndray za nitohanan'olona tao anatin'ny mondiale de tafiditra tany amin'ny université de Birmingham ka rehefa hitany olona anao fa mandroso de manaraka ny olona mandroso tsika aza mijery ny olona manao marsariera aza mijery ny olona manao hoe tsy possible io tsy ao anaty vocabulaire ny RCR le hoe impossible un citoyen responsable de mandroso tsika ndao atao zay anavotana ampiray-tany lazana amitsika ndao tsika hijery l'intérêt général fa raha ty kibo ty no fianona eto de voky ianao ny ariva de mijanona eo de esprit moyen antsonanao na ohatra anao tsy mijery le rapitsy mihitsiny de esprit farany ambany no antsonanao ipetraka amin'ny toetsaina maha-olombelona mba mahana esprit tsaratsara ianao de mba jereo le tompoky ny intérêt le mpiarabelona aminao fa tsy eny misapanana ianao no mijanona de miandrika lakson vao mikisaka mba jereo le tompoky ny intérêt mpiarabelona aminao fa tsy ao anatin'ny tokotanin'olona ianao manary maloto mba jereo le tompoky ny intérêt mpiarabelona aminao fa tsy eny amin'ny arabe anao maka gravion naovana trano zay le mila mijery ny intérêt général zay toetsaina zay nyvoiziny RCR hoe ndao tsika mba hiakatra fefa nampidin'ny olona tsika tao anatin'ny enimpolo taona ndao tsika mba hiakatra jereo re tompoky ny intérêt général tahaka ny ataon'ny M24 fa nga moa intérêt ho an'ny laza no ekarako eto ny M24 no manasa anahy eto mijery ny intérêt général ange zany zaka mandovolato mijery intérêt général zany de miakatra le nivoan'le fiarahamonina hoe samy re tompo manao zay atsara ny zavatra manodidina azy fa tsy mifampisitona midiny tsika de janona ry ambany ry zay toetsaina zay nyvoizinay atao anatin'ny RCR fotoana Afrika any no eritreretina hoe ametrahana an'izay satria amin'izao fotoana zao ny vahoaka efa tena mikaikaiky amin'ilay hoe fiakaran'ny vidim-piainana ny ametrahana le rafitra de miangy amin'ny consensus na ny maromaritra iraisany be sy ny maro ny plan rehetra fahana miditra am'zany olona nianatra reny nametraka an'izany misy zavatra be deaibe afahana midébloquer ny situation eto Madagasikara misy fanapa-kevitra be deaibe ataon'ny président de la république na ny président ny régime préparatoire raha ny RCR neo de finance publique araky ny fandresahako teto no afahanay manavitra le situation ao anatin'ny fotoana foy misy voiture mpanjakana tomobily mpanjakana ny be deaibe amanarivony tsy miasa fa ampiasain'le personnel de l'état fotsiny reo de mandany carburant amina milliard koa reo nefa tsy ordre de mission foronina no atao anatin'io zay finance publique zay na fitantanam-bola mpanjakana de afahana manova zavatra manova ny taux d'essence io satria miaina ny dépense publique miaina zany ny déficit any amin'ny dépense publique sy ny budget de miova ho azy ny fijeran'izao tontolo zao atsika am'izay fotoana zay tsika rehefa miverina le environnement de confiance de azo atao manangany zavatra fa tsisy matoky atsika tsiny n'olona de azakaky tsika raha izao tontolo zao no manaraby atsika hoe adala veny gasy fa tsy mahalala ny angany de zafady tsy mahalala ny destination any noho izany ny ame fotoana eto afandrika lazarazavy tsy mpaminany modélisation no azo atao hoe à peu près de tafaverina am'loany ny fiarahamonina io raha ohatra ka reto ny zavatra atao mizara roa manko le schéma le régime préparatoire misy gouvernement de préparation ho an'ny républicain manaraka io de misy haute autorité na antsona au conseil des sages pour la refondation etsy andaniny zay balise ho an'le gouvernemanta anjaran'ny gouvernemanta mametraka le au conseil des sages de anjaran'le conseil des sages mametraka constitution ipetrahany gouvernemanta manaraka de mifampiankiny reo de mifampiambina reo ny délai-n'io tsy maintsy zay fanaraha be sy maro anatin'izany ny communauté internationale hoe ahoana ny efahana anekeny ny communauté internationale n'le rafitra régime préparatoire satria ny lalàna iraisam-pirenena de tsy mahazo mandaa ny fifanarahana atao anatiny zany hoe rehefa mifanaraka tsika atao anatiny miveriny mbola tabatra zay ny tsy anyliana olona ilayntsika président Ravalomanana ilayntsika président Rajoelina ilayntsika président Rajaonarimampianina ilayntsika daholo nizaniza nanao adotsona azy teto am'ty fireneny ty
fa itsika ny manitsy le adisona nataony anarenatsika le firenena ka rehefa mifanaraka tsika de ohatra ny kolotsaina io a any amin'ny droit universel de mametraka hoe droit de l'homme de mametraka hoe kolotsaina mbola ambony no ny lalàna dia arak'le ohatra raisiko matetika hoe rehefa mangy fahoriana ve mozo de adevitra ianao fa ianao nandray fitenenana raha miaraka tsika ngamba tonga de ekenao hoe za zoky tsy azo ny communauté international laviny zany ka raha maka le zoky olona tsika noho ny amin'ny kolotsaintsika maka le ray aman-drenitsika io le au conseil des sages rehefa ireo no mametraka rafitra de tsy azo ny communauté international ho lavina ahoana ny ahitana andreo olona reo a de miandry tsika misy andrina ve misy mana esprit noble ve eto Madagasikara rehefa tsisy io de efa monitsika satria ny esprit any farany ambany ray a de zay ny esprit any miady etsena de raha tsika nahita teto a ity fitondrana ty nahitana andalina be indrindra ny amin'ny daka sy ny totoondry sy ny famonoana de fantatritsika le esprit hitondrana le fitondrana atsika rehetrarehetra fa tsy isika mpitondra no de ananganady na hiteny hoe za sixième dan za faiky ianao champion ianao tena vrai satria adiny zany resaka zany any ambany any zany resaka zany fa ny ray aman-dreny zay ametrana le au conseil des sages ngamba tsy ametraka hoe inona ny grade laza amin'ny ara-marsiao zavatra tsy fanao zany fa ndao akaritsika le adevitra ndao tsika hitady olokendry de re olokendry reo no ametraka rafitra tsy azo communauté international laviny io de zay le régime préparatoire ny fomba ametrahana azy a ny RCR afaka manazava an'izany amin'ny olona rehetrarehetra raha ohatra moka intéressé le everina fa olokendry raha misy eto zay mino fa misy a fa rehefa tsisy moeto zany de aty amin'le esprit ambany ity daholo tsika rehetrarehetra ka ny aty amin'ny esprit ambany de io le voalala tsy mandady arona iady tsika zany samy manao zay karany amin'ny lebisibika de zay voatsindry eo voatsindry zay le lalàna misy zany zay le lalàna fiarahamonina zay le raha fiarahamonina am'izao de efa miomana zany tsika fa vonona ny hiditra amin'ny ady an-trano ny mpitondra vonona hiditra amin'ny ady an-trano ny ray aman-dreny vonona hiditra amin'ny ady an-trano ny tafika vonona hiditra amin'ny ady an-trano ny mpitsara ny administrateur civil vonona daholo zany rehetrarehetra fa hoe tsisy andray andraikitra mihitsy satria tany lavitra andrina zany même manano capital satria ny atao hoe lavitra andrina de tsy misy olona mijery ny intérêt général lavitra andrina any ambany any satria tsy misy manamboatra lalana tsy misy makafanam-pakevitra anagana école zay ny atao hoe lavitra andrina amin'ny version RCR zany hoe tsy misy olona mijery ny intérêt général fa miandry le any ambony any zay nieritrereto ka eto Antananarivo ary zany a tsy misy le olona tsisy olona mieritreritra io lalana 67 io tsisy olona mieritreritra ny anamboarany lalana rehetrarehetra manderana Antananarivo tsisy olona taitra mahita an'io fako io de aiza hoaiza zany ny esprit misy atsika de tsika ny mametraka hoe esprit manahoana ny eto ka rehefa any am'le esprit fany ambany tsika de aza gaga raha eroso amin'ny ady an-trano a tahaka amin'ny tany roa andatsika tsy maintsy makany tsika rehefa tsy vonona hiakatra ambonimbony hoe ndao a ajanona any le resaka ady démonstration de force hoe za vaventy be na za matanjaka be de anao anao kata hoe so tsy any le resaka ahoana ny jerevana ny mboavin'ny taranaka imbonana eto amin'ity firenena ity fa tsy afaka elefa eto tsika ka rehefa tsy andray andraikitra ny tafika tsy misy olona responsable loha zany a tsy misy olona mijery ny intérêt général loha zany a de samira ataoviko mameno ny kibony zany de miara-mahita tsika ny vokany a fa za mino fa misy olona ao anatin'ny tafika misy olona ao anatin'ny fitsarana misy olona any anatin'ny administration rehetrany olona ndraikitra de miandry tsika an'le rassemblement des citoyens responsables à défaut rehefa tsy misy io a de miomana atsika amin'ny ady an-trano zany hoe fitsapakevy-bahoaka na référendum ave zany lara-pahamehana kokoa manoloana ny fikarakarana ny mety hoe fifidianana filoham-pirenena sy ny bentanàna sy ny solombavambahoaka le izy ara ohatra ka apetraksika le régime préparatoire de tsy maintsy valideny vahoaka tsy mety ny tahaka natao tamin'ny 2009 fa zay nanasaziny SADC sy ny Union africaine ny mouvance rajoela tamin'izany andro zany fa tsy maintsy bataina makany amin'ny vahoaka le izy ho validena ekenareo ve le fanovandravitra oentin'ny RCR am'izay fotoan'izay fa tsy RCR tsona mitondra azy fa oentin'ny RCR eo anivon'ny vondron'olona rehetra le fanovandravitra de manaiky ny olona rehetra hoe mety io de lazaraza version koa tsy anaiky
raha tsy validena are am vahoaka io ekenareo ve fa ndao vaina le rafitra aloha fa rehefa manaiky itsidry taranaka tsika amin'ny alalan'ny fanovandravitra de zay vao azo atao le fanovandravitra rehefa mbola tsy misy validation avy any am vahoaka io de iady eo satria lasa seza efampizarana fotsiny io tsy mahazo ny adhésion vahoaka de tsy mahazo ny adhésion communauté internationale na tsy voaterangatabolany azy atsika fa ny mahazo tsika eo anatria zao tontolo zao a tsy maintsy arovana zay ny atao hoe mitondra firenena fa zao ny atsika afa-baraka tanteraka eo anatrehan'zao tontolo zao ny président africain ny président maneran'zao tontolo zao a de mafantatra fa itsika rery ny firenena hoentina teratany vahiny hoe tena tsy mahana nationalité gasy akory le olona raha le lalàna zay no todiko am président Rajoelina ndao vaina le lalàna e ndao vaina le code de nationalité azo vaina nge io e ndao iverina databatra boribory a de azavaina le izy hoe izao ny antony natonga anana ho an'le izy raha tena bonne foi izy ny olona nge tsy ametsiny anazy zany raha ohatra ka mazava bonne foi izy hoe tena za kosa tena mivonona raha tsy nanao zao ohatra ny président Ravalomanana e nylefa tany Afrika nge izy ka rehefa tena mazava mibe sy maro hoe raha azokazotsika atao hoe manameloka président Ravalomanana ohatra nylefa tany fiarovana aina ngeny anazy ny sasenao atao amy lance roquette izy atao iavoloha de miaro tena izy ka de orzay koa président Rajoelina miaro tena izy le réflexe instinct de survie tsy maintsy mipetraka eo iny amy maha olombelona de azo azavaina le izy hoe zao ny antony natonga nanao an'io fa tsy takatro mihitsy hoe zao no mety impacte an'io iny resaka niveau za raha miteny niveau de tsy miteny hoe dondrona ny olona hafa aleo aloha zava le resaka tsy mbola namoaka zany terme zany laza hoe iry dondrona na ry bado tsy zay a fa miteny niveau ao hoe ilaina mahana niveau raha hitondra firenena fa raha zavatra hafany a de tsy voatery hotakina le niveau ka tsy takatra Andriamatoa Rajoelina amy niveau any hoe zao ny impact an'ity acte ataoko ty de zay mampalahelo satria ny conseiller any a azadino fa ao anatin'ny liste navoakany SADC hoe ASAT voasazy numéro 1 Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina numéro 2 Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana numéro 3 de misesio ny anaran'olona rehetrarehetra ny conseiller akaiky anazy tam'zany andro zany zany de Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana am'zao ny avis efa fantatritsika ny position any a efa any anaty parti hafa aza ny membre ny avis anameloko anazy am'le code de nationalité de reo olona reo zany nahalala fa naka an'io a Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina maninona ary reo olona reo nanafina tam'zany andro zany maninona reo olona reo jereo tsara ny tantara nanoana n'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina tamy 2019 maninona nefa tena malala zareo fa tsy gasy Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina le cercle restreint zany tena nafantatra kosa fa io cercle restreint zao no mivadika manameloko n'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina de manoana candidat hafa mitety faritra hoe ity ndreny mety de everinareo fa Andriamatoa Rajoelina rery ny tompona ndraikitra am'zany zavatra zany misy olona be deabe nge ao zay ny everenana foana hoe tsy voatery ho ratsy le initiativany fa antaniny izy iny ny antony mahatonga nanao an'io a noho izany a tahaka ny olona manao adisona rehetra io e raha ny olona rehetra manao adisona io ny tiferinao basy efa maty daholo tsika rehetra fa apakarinao fitsarana izy de mialohanao izy ity ny sazy mendrika anao de manaiky izy hoe diso fa tsy napozy ny antony ohatr'zao de misy ny atao hoe avocat mametraka atténuation de peine zany hoe ahoana ny ampianana saziny fa noho izao ny eritreretina nanaovany an'ity adalàna ty a na tsy fanahinina na fanahinina zany naka ny nationalité fa misy antony ao zay nge ny asan'ny avocat e misy antony ao na impamon'olona tsy hoe arovana mpamon'olona fa misy zavatra tsy voatsindra ny fony tao de misy be deabe ny mahavon'olona tsy na homicide involontaire nefa zay olona zay meloka ihany ka zay no ametrahana hoe ndao iresaka de apetraka fotsiny hoe ianao zany efa naka nationalité a mikisaka aloha ianao efa vita nge zany Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina fantanina mipetraka zany zao de ahoana ho avy ndre janvier reto manohitra anazy reto de ho atao exilé politique indray ve zany izy de isaky ny ho avy eto izy de ho sakanana indray ve zany aminao tam fa zay nataon'Andriamatoa Rajoelina sakanana aminao tam indray ve zany Andriamatoa Rajoelina am'zany andro zany de ho avy ny TGV lahatra eny amin'ny aéroport zay semazy ve nao avery neto
de mihodikodina eo atsika ao anatin'ny 20 taona 30 taona ady olona sambolona fa tsisy mijery le rafitra hoe ahoana ny ampandrosoana an'lay fiaina zay no mahatonga ana hoe ndao anova rafitra tsy misy lalana akoatra zay tompoko lasy tompoko vavy ao fa izahay raha miteny an'izany de tsy hevitry laza rery tsy hevitry laza razaviarson rery zany zay mahatonga ny olona miteny fa iza manolo-tsaina anao zay be deaibe ka nareo mpanojery nge de afaka manolo-tsaina nandalo teto zy any namana James Franklin Kotomanina de mitendry izy hoe ty tsy mety fa itsio de misaotra betsaka tompoko de aitsio ndre zay tsy mety natao androany fa zay ny atao hoe mieritreritra etona firenena zay tsy tonga lafatra ka zay tsy mahay zavatra rehetra de hoe azo tolorana hevitra ny RCR fa misy niveau koa azona tolorana hevitra fa tsy n'olona mahana CEP kosina mety tolorana hevitra hoe zao ny fitondrana helikoptera de teny ianao hoe manaiky andray manam-pahaizany laza fa izy no atao pilote fa problème izy CEP eo ny diplômany de teny tsika rehetrarehetra tsy haiko aloha izora sa miditra am'zany hoe miakatra anaty avion ianao de niveau CEP eo de teny le olona za manaiky tolorana hevitra de ianao etsy manolo-tsaina etsy akaiky etsy tra anaty avion ianao tsy mino an'zany anamana zao hoe aomby zany zavatra zany fa misy lalàna ny communication de misy lalàna ny fifandraisana hoe ny olona tahaka ny ohatry zao no azo toroana hevitra akzao tahaka an'zao nisy président eto mbola atao banque mondiale tam'zany de ny mot de passe ny bailleur de fonds de hoe rehefa resaka amin'ny président ianareo de aza miakatra premier étage fa tsy tahaka an'io fa tonga de miala ao anaty ady-hevitra izy ka tsy takatryle président le izy am'le niveau ka rehefa toloran'ny olona saina izy hoe da nataoviny zao de taitaitra aviany izy de ataon'le izy fa rehefa aveo izy vao mahita maka recul ohatra le pisonomby io rehefa tena natao nge le pisonomby omby alatra daholo ka io rehetrarehetra mandeha o atsena io de nampitandrina ny fanjakana ny olona hoe raha vo alefo anao pisonomby io de misy grève eo rapitso fa omby alatra daholo io niemotra am'zay le fanjakana ajanony andray le pisonomby ka sosikevitra olona aviany iny de tsy nahana capacité d'analyse le président de miteny ho ataoko ty ka isy iten'olona iteny am Lazare Ferguson rapitso hoe azo atao ve ny zavatra sao de iteniteny foana eto Lazare Ferguson non mila niveau koa le olona conseillena fa tsy hoe zay conseil omen'olona rehetra de ho ataonao ka avy ianao de anao de taxation tampotampoka eo de mieritreritra anao voafafa nytrosa nefa ny détaxation mampiverina an'le sandam-bola ho 2 fois an'le teo le euro de ndika zay miverina ihany trosanao ka nanamafa trosa sasany azy ianao 2 ny trosanao teo de ao fafafana ny $10 sisa ny trosanareo de manaiky ianao ataovina détaxation nareo rapitso de niakatra ny valeur ny dollara ny latsaka atsasa ny valeur ambolanao verina 2 arivo ihany ny trosany zay nge le teknika ka raha vao tsy takatra zay de tsy afaka hitondra firenena zany ianao ka najaranao manandrana hoe mitsifo anaty avion de mangalaky izy nianatra eny amin'ny EPP averiko tsara tsy milaza hoe dondrona zay tsy teny atao mazava ny resaka fa tsy afaka hitondra avion rehefa tsy nandalo école de pilotage zay fotsiny le izy de tsy afaka mitondra firenena rehefa tsy nandalo niveau minimum atreto de tahaka ny tsy aizako navina ino re tompoko de tsy haiko le mampandia ialako tsiny raha izay ny tadiavinareo amina hoe ho ampandina izy nareo amin'ny publika eny tena tsy haiko le izy mety ikisakisaka eo fotsiny fa tsy ho haiko zany ka le izy zahatra tsy nandaniko andro fa nandaniko andro de mathématique sy informatique ary science sociale sy administration publique reo nandaniko andro tsy ho resiko mihitsy anareo raha resaka fandizana zahatra tsy possible zany tsy ho resiko nareo ka iady tsy nandehany andro mihitsy any ahatra ary marché nanao mathématique tamy université anga mihinanakaniny zany atainginao ny tsaramaso maraina de efa may vo eninao hoe maizany tsaramaso zany fa ato anao manao exercice zay ny anarako de omenao tsy mive zara tsy mahay miady zay fotsiny mba haiko ianao mahay miady ilaina ny adinao ka ilaina ianao manao sport de ndaotsika arovo voninahitra Madagasikara am'le fahaizanao arovo voninahitra Madagasikara amin'ny fanaovanao gazety arovo voninahitra Madagasikara amin'ny spécialité atsika tsiraray de mifamentsika fa tsy Lazare Ferguson natao hoe feno za koa mila ny besin'ny maro mila ny tompon'ny télé mila ny mpanao gazety mila ny mpanakanto ilaiko daholo ny olona rehetrarehetra fa Madagasikara iombonany tia rassemblement tadiavana zay ny fotoana ny rassemblement maro vinan rassemblement
on verra ozy fitenenana. Iresaka actualité kely tsy lazarazafy arson amin'izao fotoan'izao misy ny fangatahana fanonganana mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny biraon'ny anteny mera-pirenena mbola vahaolana ve zany amin'izao fotoan'izao manoloana ny toedra raha misy eto amin'ny firenena. Ina moa ny asan'ny birao maharitra ny teny mera-pirenena dia nanao inona reo sange fa ela ny teny tamin'ny président Rajoelina raha vao parlemanta parlemanta nge tsy représenté nina eto Madagasikara ao anatin'ny système io wampatsivitsika eto ve ny adalan'ny député rehetra wampatsiviny eto hoe zany misy député nge tena mavita amin'ny tantara ny amin'ny faritra Port Berger hoe nangala-bola tao ny candidat citeny tamin'izy tsy mbola nanohitra ny fitondrana dia tsy navoaka ny député io zany zavatra zany fa zao zany satria mitarika olona ny autocité-ndrandrena soloneko dia alainao baraka fotsiny maso eo hoe nanodikodim-bola tao io tamin'izy questeur-ny assemblée zany ve dia mba mety aza tao an'izany le tompoko ny fanaovana politika tsy za tsy pro citeny a za tsy manohana citeny a randrena soleko non fa maninona le olona ny alaina baraka tahaka an'izany rehefa mbola nety taminareo le olona dia tsy navoakanareo sekreny fa rehefa tsy mety aminareo le olona dia hoe nangala-bola tao tsisy fitsarana tsisy fanenjehana tsisy fitoriana dia ampangainao le olona ho nangala-bola nga mety zany zay ve le député zay ve le solovava vahoaka misy olovavanao izy amin'ny fihinanana mihinana izy ao ka dia tena solovava tokoa tsika tsy mihinana fa zay tokony hoantsika tatem-bava rehetra zareo mihinana azy ao carburant parlemanta 4 milliard carburant national lazaina ho ravana dia nahena 20 ny tombony carburant misy sénateur anankiray ao mandray kala carburant de 150 millions FMG 50 millions ariary tena mihinana izy misolo vavan'olona 20-20 izany minimum raha samy mihinana 1 million avy tsika ao anatin'le izy ilaina zany rafitra zany député ny resaka nisy député teto nanolana zaza mahazo voninahitra tsisy ny teny misy ny député na ray aza hoe tsy mety monsieur le député zavatra ataonao ty tsisy ny aro le victime kely le ray mpianakaviana niakatra taty Antananarivo tsisy ny aro zay le député misy député ho any amin'ny faritra tena manararoroatra faratampony mihitsiny izy ny mirecruté mpampianatra izy mirecruté mpampianatra université izy mirecruté mpiasa-panjakana rehetra na mamoaka ordre aza i ministère io arrêté hoe tendrena izora-kotindrina hiasany amin'ny faritra misy anareo ho mpampianatra dia mamaly ny député io tsy resaka fahalalana ihany akory fa misy resaka politika koa eto amintsika noho izany mandalo aty aminay ianao vao mahazo any poste io zany atao hoe député ho avy ny fotoana tapitra reto fotoana ahafahana manao kabararaka eto amin'ity firenena ity avy alao hiverina amin'ny toerana ny mpiasam-panjakana dia omena ny asiny ny mpiasam-panjakana izay manao adaladalana mangalatra na manao tikotopolam-panjakana mahana ny toerana izy ary tsitsitsitsy amin'izany le rafitra ho apetraka fa rafitra eo ka hiteny ianao hoe hovaina ny bureau permanent amin'ity fin de mandat anao ina le bureau permanent reo député reo dia député nanao na président Rajoelina daholo ihany dia misy député mamaly aty an-daniny ady le izy midina ty ho le izy prix tsy mijery intérêt général atsony fa eo amin'ny intérêt amin'izy mianakavy sisa ny fantatra ka rehefa mandona ny intérêt ny anankiray dia dominy zay sisa ny zavatra misy dia le vahoaka ty zany tsisy mijery le vahoaka raha ty moa tsy miraraha ny intérêt général fa na ny intérêt ny aza tsy fantany zonao voaka malagasy nge mitaky lalana zonao mitaky ny hoe zao ny tokony ananany fanabeazana anana zanakao zao ny tokony fahasalamana omenanao zonao nge zany ka rehefa tsy fantatrao zany dia anao mametraka hoe aiza ho aiza mire esprit telo reo zany misy an'le vahoaka malagasy ka rehefa manaiky andevozina eto amin'ny taniny ny vahoaka malagasy ka na tsy teratany aveto aza no mitondra fa rehefa manam-bola fotsiny dia mety amin'ny vahoaka malagasy miverina tany amin'ny 4e siècle atsika dia ataontsika kory fa mety diso epoky fotsiny lazarazafy arsan synercière mety diso
fotoana zay a fa anjara tsiraray mandinika am'izany rehetra zany. ao anatin'izay actualité zay ihany lazaraza ferson vaovao maresaka am'izao ihany koa ny resaka knaps manao na fahitanareo eo anivon'ny RCR iny raharaha iny satria tale général fantelony zany zao no samborona vokatry ny resaka hoe fanodikodinana vola teo anivon'ny knaps. Ile teneniko toe misy lalàna rehefa ty olona ty no mila enjehana am'le lalàna de miatra le lalàna fa rehefa ty olona tya de arovana rehefa tianao arovana le olona de asaina am'lefa izy de zay vao moana IST zay vao avoaka hoe zao ny zavatra nataony fa rehefa tianao hopitehana le olona de tonga de ampidirinay amin'ny dea de any vao mamorona hoe zao ny zavatra nataony de misafidy avoaka malagasy zay ange mahatonga anay miteny anareo manam-pahaizana ao anatin'ny fitondrana io ianareo ny ty iara iasa fa raha manao abandon any ny intellectuel rehetrarehetra hoe zay tsy miara-miasa amin'olona tsy manaraka principe budgétaire tsy manaraka orthodoxie financière raha manao abandon ny intellectuel de ravy io ka atao ahoana mbola mijery le intérêt anazy rery ve le olona mahatonga azy anaiky iara iasa amin'io hoe za zao ve efa fantatro fa tsy président tsy malagasy le filoha maheno an'izany daholo manam-pahaizana rehetra tsy mahita anao na mpitsara iray aza sa mametram-pialana satria hoe zay nge mamelobady aman-janaka lazy tsy mahita anao na miaramila ray aza sa mametram-pialana hoe soko mandimana étranger nge anao io de nefa ny zavatra nianaranao de ho an-tanyrazana tsisy anankiray na metram-pialana mila an'izany ny firenetsika ka hoan'ny knapsa jirama ny entreprise mpanjakana rehetrarehetra ohatra n'io daholo de asakasaka zay manaiky ho tindrena indray avy eo fa efa fantatra fa tsy rariny le zavatra atao am'le DG ny knapsa par intérêt malala an'izany ange rehetrarehetra hoe naka vola ria anaovana an'izao zao ary raha tsy mariny zany izy le mpatompona ndraiky mpanjakana mba mana zava am'le vahoaka hoe ireto ny pirofo hoe satria ve mana olana mpiasa ao zay moa de accusation atao hoe nanao kolikoly zany hoe nandritra n'izay firy taona zay a de olona vitsivitsy any nita ny bianco hoe manao kolikoly de tsy mahafantatra ve tsika eny anivon'ny administration rehetra eny a ny corruption misy eto Madagasikara fa rehefa tianao ampiarina ao zany lalàna zany hoe lalàna io de manavakavaka reto karazan'olona reto zany ange nisy teto amitsika lazaraza version ny taritaretina teo analakely a mitondra olona teo analakely de rehefa te ampiarina io lalàna io de ampiarina io na hita deputé ray voasambotra ianao na hita olona anankiray voasambotra ianao satria mety am'zareo le olona manohitra eo de tsy kitiany io fa rehefa le olona tsy tiany a de ndao isamborona ohatra zay nanaovan'ny gendarmerie ana teo ka rehefa mbola mety amy gendarmerie zay fa iverina any aminareo ny io any andro any volana any taona dao tsy ataoko hoe siècle iverina any aminareo nge ny responsabilité iverina any aminareo ny responsabilité fa fantatrareo fa baiko diso le izy arahanareo ihany le izy zay le lalàna misy zay le rafitra misy raha tiatsika nametraka rafitra mifanaraka amy toetsaitsika fa nisy ny DGFAG nge teto tonga de nilefa fotsiny tsy hita tany misy olona be dehibe teto a tsy narahana tsy nataony ninona fa navelany lefa fa misy olona hoe ianao mila miditra MD misy olona azo taritaritina eo analakely fa misy olona tonga eo analakely a de tatana ny gendarme izy ndao moranga ndao miala eto anao tsy ataony ninona iny olona iny zay le lalàna misy ka manaiky an'izay le voaka malagasy a fa tsisy fitovizan'zo zany eto reny ny pirofo reny taritaritana anaty analakely satria nahoana za tsy voahevitra ka anova ravitra zay de zay tsy voavidim-bola ka anova ravitra zay zay tsy voahodikodina zany lohanay na afaka firy taona na afaka firy taona de zay tsy miova amin'ny hevitray fa rafitra ny anay ny dominay mety aminareo zany a arabasoa arabatsara tsy mety aminareo zany a raha niova hevitra ray minitra fotsiny mandelahy fa dorangano manao olona manam-bola indray aloha fa mandelahy ny gadra lava any veno anteratsika gadra lava misy mandelahy 7 amby 20 taona tany amponja
fa izy mametraka hoe tsy azo ekena fanavakavaham-bolokoditra lasa tonga teo amin'ny fitondrana izy rehefa avy ao fa nyvoaka malagasy mieritreritra hoe ela be zany lazaraza version zany fa zay raha aloha mihinaminan-kanina zao zany natao tamin'ny 2009 zany natao tamin'ny 2018 zany natao tamin'ny 2002 zany natao tamin'ny 91 zany natao tamin'ny 72 karaha zay ny mamaky anareo hoe le kibo aloha zany de mitovy am'le olona fahanana toka io eny aminay ohatra zany atsonao fotsiny le olona fotsifotsy volo rehetrarehetra reny de fahanana toka izy ray andro mialohan'ny atokavany domaine de tarapito sisy mahazo mitroa rehefa vita ny visitiny domaine reconnaissance zay tsika efa manao fotoana ry antsika miara misotro toka de miana vola kely izy de tonga eo ny domaine de mody mibampitahana daholo fotsy volo rehetrarehetra izay ny ray aman-dreny eto tanàna eto andrangah io tany io nifokany olona malala fa tsy anazy io fa reto fotsy volo reto ny karamaina zay ny zavatra miatra eto Madagasikara ianareo ray ny tompoko no manaiky zavatra tsy mety eto raha tena misy ray aman-dreny eto mitsangana ianareo fa tsy hitanareo fa manao dérive le président de la république de mangina ihany nareo satria hoe matahotra nogadraina mbola mahana fotoana nareo iarovana ny fanjakana iarovana an'le vahoaka malagasy tsy roboana ao anatin'ny ady trano fa teto nanao kitoto daholo président de la république fa nangina le milaza azy ray aman-dreny raha milaza nareo ho andrina raiso le andraikitra intérêt général nareo tompoko jerena fa aza mijery ny intérêt any clan na ny groupe misy anareo fa nitao hijery ny intérêt général raha izay le resaka ivorivoriny mpanao politika de pour zay lazaraza version fa efa nivorony araka tamin'ny mpanao politika koa zay fa tsy mijery intérêt général le izy fa hoe ahoana itsika reto mitondra an'ity groupe ty de ho ailika ny sasany zay tsy mahay mandaingy de zay tsy mahay mamitaka ny mpanao politika namanay ahoana ny amitahako an'zo zanga mahafantatra ny mombanao akoriny de tsy ny ampianarina anay le mandaingy ny zavatra ny anaranay zavatra mahitsy hotatana ny firenena mitady an'izay malagasy arabasoa arabatsara rehefa ozy malagasy aza mbola tatana aloha le firenena fa apetrao ao ny jiolay rehetrarehetra hitondra le adala rehetrarehetra misy no ampakaro ao atao akory mety avoaka malagasy le izy fa izahay misy olona be deaibe mana-pahaizana tsy voatery ampanankarena fa samy manana ny objectif ny fandalovany ity misy olona tsy mitady an'izany arena zany mihitsy ka misy olona tsy mitady an'izany rehefa mita vary sy loka izy de mahavita fianarana zanany de mahanatrano ipetrahana izy de ampy anazy zay atao inay miliara raha telo viliny hoaninay fa aleonay mijery ny tombontsombesiny maro de mirindra ny fiarahamonina mety avoaka malagasy zay RCR vaholana tsy mety avoaka malagasy zay tadiava re tompoko olona hafa any fa zay tsy mahay mihoatra an'izay zay tsy mahay mandangolango zay koa tsy mahay manaratsy olona ka hitety firenena zay de hiteny hoe leo rajoely zay zay ke tsy nanoana anazy zay tsy nieritreritra fakaty aminazy ka hoe atao sakafihinana raha isanandro sanandro le TGV de normal izy raha leo fa zay tsy miondana amy resaka olona fa mijery raharam-pirena zay de tsy manentsika olona zay tsy leo rahavalomanana zay tsy leo rajoelina zay tsy leo aniza fa zay anitsy le rafitra mba hifankatiavan'ny vahoaka malagasy mialohan'ny amaranantsika ny fotoana lazaraza version mety misy ve ny afatra na tianao ampina tamin'izay resaka nataontsika androany zay be deaibe zay zavatra voalaza zay namana zoa mety be deaibe ny sorena amy zavatra ny teneniny eto le izy koa nefa tsy manana safiditsika fa tsy maintsy tenenina zay marary an'ilay firenena zay koa mitodika amin'ny communauté international raha manana ny fiandrianana koa ny communauté international de mandray andraikitra izy fa raha mitovy am'le olona mijery ny intérêt manokana izy de fandaritsika zany niveau d'esprit ny communauté international zay tsy miady amin'ny firenena iza na iza tsy problème anay na maka nationalité maka io fa safidinao iny zay tsy miady amin'ny firenena fa zay mieritreritra hitondra fanavoazana eto amin'ny firenena malagasy raha misy azo etikevitra de vonina misokatra ny RCR mandray ny olona rehetra mandray ny firenena rehetra fa zao zay malagasy zay mieritreritra taranaka malagasy mety aminao zay
araba soa araba tsara efa tsy mety aminao zay fa zay jeron'ny tombotsoa malagasy atao hoana fa samy mahaka ny lalany fotsiny hany a fa zay tsy miady de anao ny ankasitrahana tamin'ny fandraisana teto namana zorakotondrina averina trano fisaorana ho amin'ny ainao manjery M24 zay mandray ana eto isaorana be deabe tsy voatery ho laza razafiarson rery no hiakatra eto amin'ny fotoana manaraka fa hipotratsy kelikely koa ny braony rassemblement des citoyens responsable tsy zara teo ny tompo-kevitra fa amin'ny manaraka mety braony erisera hafa ndray manohy an'la iza zara teo tsy mipetraka eto andrenivohitra fa mandalo no eto de tsy hoaraka raha teo no aneo an'levitra fa ny hevitra ray ihany no voizin'ny RCR ka isaorana anareo sady amin'ny fandraisana sy mety ho fandraisana ny ekipan'ny RCR zay manevitra eto isaorana be deabe mpiaino raha teo tamin'ny faharetana ny eno zay fotoana androany zay ankasitrahana namana zoa ankasitrahana tompo kilasy tompo vavy sady anaovana ny mandram-piona ho amin'ny manaraka ena veloma tompoko de ankasitrahana feno laza razafy arson flou national ny antoko RCR ny vahiny teto amin'ny fahitalavitra 24 tao anatin'ity fandarana le 20h15 ity de izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entsika manakatona ny fandarana androany ankasitrahana feno anao tanatokantrano nanaraka na ihatra amin'ny farany raha toka misy ny vaovao tianao ampitaina de azo misalasalatra any miantso ny laharatarby 038 12 00 878 na mandefa mailaka amin'ny rédaction 24@gmail.com mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko